Faly miarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy ary manona ny fiadanan'ny Tompo anjaka sy anapaka ao amin'ny fiainanao izay mandre ity fifampizarana ity. Miarabanao manokana aho ho anao izay miheno amin'izao fotoana izao arabaiko manokana ianao satria nahatratra ity taona vaovao ity izao sy ianao. Raha nisy fizarana tany aloha dia hoe fifampiarabana fahatratrarantsika ny faraparan'ny taona 2021 dia tonga amin'ny fotoana taona vaovao sika izany hoe niampita zany nakato amin'ny taona vaovao 2022 izao sy ianao dia tsara kosa raha mba mifampiaraha be na tsy mifankahita aza antsika fa ny feo dia efa mahampy amin'ny fifampiarabana ka dia arabaiko manokana ianao nahatratra ity taona vaovao 2022 ity dia mirary soanao manokana amin'izao taona vaovao izao mba tena ho taona zina ho amintsika tsirairay avy ny ity taona ity ary taona tena hijoroanao hanomponao an'Andriamanitra tena andehananao araka ny sitrapony. Raha vaovao ny taona dia vaovao koa ny fiainam-panahinao rehetra izany hoe tsy le zavatra visionao sy le fikasanao iny no andrandrainao ho hitanao sy ho ataonao amin'ity taona ity fa izay tiany Tompo rehetra ho ataony amintsika ho ampanaovina antsika dia izany tokoa ny no tanteraka ka dia ho fiainam-pandrosoana tanteraka amin'ny tontolon'ny fanahy ho anao manokana ny ity taona ity ary dia tena andeha araka ny sitrapony tokoa ny antsika tsirairay avy. Amen. Te hioby an'Andriamanitra te hioby an'Andriamanitra ianao te hiterahantsika ny voninahitra azy. Dao nge misy teny ho jerevantsika amin'ny salamo fa 7:7 dia vakitsika manomboka amin'ny voalohany raha ny soramandry eo ambony moa dia ny hoe fiobiana noho ny niakaran'ny Tompo. Dia iarahantsika mamaky raha ny teny ho maharika ny fifaliam-potsika fa satria dia nomena an'izany taona vaovao izany tokoa sika dia ndao hidera hioby azy amin'ny analan'ny teniny ihany. Dia eo manomboka eo amin'ny voalohany izaho sy ianao no manomboka mamaky ary amin'ny anaran'i Jesosy. Mity hafantanana ry firenena rehetra miobia ho an'Andriamanitra fa Jehovah no avo indrindra tokony hatahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy lehibe io 3 mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary ny firenena hafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fisofana anjomara. Fa henona mankalaza an'Andriamanitra eny mankalaza ny mpanjakantsika eny mankalaza. Halleluja. Ankalazao mifonao rehetra misy n'Andriamanitra tena hoe manomeza voninahitra azy ianao na ianao mamaky ny teny dia tonga dia miteny any anaty fonao rehetra ny fankalazanao azy. Fa 7 fampanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra mahaiza mankalaza tsara ianareo zany ary mahaiza mankalaza tsara zao sy ianao azo atao molotra fotsiny amin'ny fo rehetra. Fa 8 Andriamanitra manjaka amin'ny firenena amin'ny hafa. Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianany masina farany ny mpanapaka ny firenena amin'ny hafa. Azafady taferiko vakina aloha fa 7 ny mpanapaka ny firenena samy hafa miangona ho an'olon'Andriamanitra Abrahama fa Andriamanitra ny apinga ny tany avo indrindra izy. Amen. Ilehibe le izy farany io. Izy tokoa no Andriamanitra mpanapaka ny tany, mpanapaka amin'ny firenena samy hafa. Andriamanitra ambony indrindra, mpanjaka tompony tompo zany io Andriamanitra izay ivavahako sy ivavanao io. Ka ndao sika ankalaza sy hanome voninahitra azy. Halleluja. Ary marika an'izany fifampiarabana ho ataoko aminao izany dia tian'olitra hira iray aho. Taona vaovao izao, taona ny fijoroana, taona ny fahavononana, taona ny fandresena amin'ny lafiny zavatra rehetra izay ho ataonao fa indrindra atao amin'ny tontolon'ny fanahy. Ary izay misy anie no hirariana amintsika rehetra, tsy taona ny hoe momba nahy foana no ataoko amin'ity fa zarako raha tafampita ato amin'ity taona vaovao ity fa tena hoe momba ny Tompo. Raha nisy zavatra maro tsy nahomby tamin'iny taona lasa iny dia ho tena ho hisy
fahombiazana tokoa ny zany amin'ity taona vaovao ty raha manaiky ianao anjarako zany zao anjaranao zany zao mila mijoro sika andao sika hiara-entany andao sika hifandray atanana andao sika hifampitondram-bavaka isika samy le kristianina misy andao hiara ijoro iray saina nde hitory ny fibebahana marina amin'ny olombelona rehetra izay mbola velinaina ilaza ny filazantsara ny Kristy ary anambara amin'ny olona fa ho avy tsy ho ela ny tompo ka marika an'izany fifalipo fifampiarabana tolotroko antsika ery zany de ndao ny ianao an'ity hirairay ity
Halleluja, zany ary hiaraka isika, hiaraka izao sy ianao raha mbola nomena asy ianao ny anio dia andao hiaraka andao hifanentana, andao hifandray tanana, andao hitona ireo ondry ivelan'ny valan'Andriamanitra, andao hitona azy ireny ho ato ambalan'ny Tompo indray. Dia mila asy ianao hivonona zany amin'ity taona vaovao ity ny Tompo mba tena hanaiky ho ampiasaina ary hanaiky misy hoe inty aho iraho iraka aho. Ka raha manaiky ianao dia ny Tompo avonina ampiasa sika satria efa fahavonona no matoa nomena asy ianao ty taona vaovao ity afatsika hiasa ho azy. Amen. Ato amin'ny Exodus toko 20 dia amin'ny andininy 2 sy 7 dia vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho no Jehovah Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nahandevozana aza manan'andriamanikafa fa izaho ihany. Amen. Araka izany teny zany sika moa zany vao miresaka Ezipta dia tany nanandevozana antsika teo aloha, zany hoe tany amin'ny fiainana taloha mbola tsy tato amin'i Jesosy zany tany amin'ny toerana nisy teo aloha, zany hoe inona moa no nataoko teo aloha tamin'izany mbola tsy nahafantatra an'i Jesosy dia n'izao tontolo izao nataoko daholo ny adalana sy ny fahotana tsy nataoko. Dia izay zany le Ezipta nisy teo aloha, fa kosa Jehovah Andriamanitra mihitsy ny teny hoe izaho hozy izy ilehibe izaho no Jehovah Andriamanitra izay nitondra anao nivoaka niala tamin'izany. Isika tsy nanala tena tany amin'izay nisy antsika teo aloha fa Jehovah Andriamanitra mihitsy no naka antsika tany teo an-tanany devolo zaho sy ianao teo aloha. Eto izy manafatra aza manan'Andriamanitra hafa ankoatra, zany hoe le Andriamanitra akely zany ho voalaza io Andriamanitra ny tany ka tandremo raha ohatra tsy ohatra fa raha nalaina sy niapita tato amin'ity taona vaovao ty ianao hoe tany amin'ny 2021 teo aloha, ina fampona tsy nanjary nataonao tany, ina ny adalana maro samihafa nataonao tany dia zao nataon'ny Tompo niapita ato amin'ity taona vaovao ty indray ianao dia tena hoe hanompo ny Tompo amin'izay ianao ny zavatra matimaty, zavatra tsy hainao natao tany amin'ny taona 2021 iny dia mba ho hainao atao amin'izay amin'ity taona vaovao ty. Ho tanteraka ao tokoa ary hiara-hiasa mifanahy masina tsara ianao tena hanaiky ho iraka ny marina ary dia tena hanindrahindra ny Andriamanitra ao, tsy Andriamanitra kely efa mazava aza mandahy izy zany eto tandremo tsara. Rehefa ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sofinao dia tompon'andraikitra zany sika rehetra izay nandre tompon'andraikitra fa nahalala. Ka raha vao manao andriamanikafa ianao zany ankoatran'izay fa nilazainy ankoatra azy dia mazava fa tsy nakatoy isika. Nino moa ny atao hoe andriamanikafa izy ity dia indraindray dia ohatrany fa mipetraka foana amin'ny saina hoe ny andriamanikafa dia le ombiaza sy ny sisa, fa rehefa hitanao fa zavatra maka ny fotoananao tokony ho an'Andriamanitra dia fa andriamanikafa, satria ohatra ny tompoinao andianinao inona sy inona avy, mety telefona io, mety vady io, mety marobe ny zavatra mety misolo ny toeran'Andriamanitra, mety indraindrainao, mety maka ny plasy-piainanao, mety maka ny fonao, zany rehetra zany efa karazan'andriamanikafa raha ohatra ka andriny fo, raha tena hoe hotopoiny dia lasa tsy mahazo toeran'Andriamanitra ka tsy manana andriamanikafa ankoatra azy izaho sy ianao tsy iza fa Jesosy Kristy ilay teo amin'ny hazo fijaliana. Ka noho izany izay no hafatra hoentsika mandeha amin'izao taona izao hoe tandremo fa efa nalain'Andriamanitra tany amin'ny taona 2021 ianao dia nentina ato amin'ny 2022 ka manaova ny asa fampona mitsoria ny filazantsara marina, mampibeba olona miara fanahy masina n'Andriamanitra no mampibebaka, fa zao raha tsisy fanan'Andriamanitra tsy tafabebaka le olona. Ka izaho sy ianao no atao fitaovana fa satria Jesosy tsy aty fa ny fanahy no miaraka amintsika ety amin'ity tany ity andao hamitaniraka Andriamanitra zao sy ianao, andao hitory, andao hanambara ilaza amin'ny olona fa mety miankina amiko sy aminao tsy manao asa io mahatonga ny mampitrainina mampitaraiky an' Jesosy ho avy. Ka andao ary hetsika anjarako zao dia anjaranao zao taona vaovao zao azan'ny fahombiazanao sy ny faniriponao rehetra ho tanterana ity taona ity araka ny tsodranin'ny olona tamin'ny taona vaovao no andraindrainao, fa ny fiovaam-piainanao amin'ny zava-panahy dia eo
dia miova ho azy ny zavatra firaritso rehetra fa jereo tsara aloha zay a dia jereo tsara fa ny tompo dia tena hirehirehany aminao raha ity fa tena mivonona anao a hiara hiasa amin'ny tompo amin'ity taona vaovao ity a ho taona fampandrosoana ho anao ho taona fampandrosoanao ny hafa ho taona tena fisondrotanao amin'ny ara-panany a ity taona vaovao ity. Aleloia. Mahafaly any no mahafaly ahatra any no nolotra hira fiderana ato amin'ny tompo ihany tsika ato ihany ato amin'ny ihany no misy ny fahombiazana ny fifaliana sy ny sisa eto tsy te paniry anao dia hiadana be anao fa zao hoe miaraka amin'ny tompo ianao dia hafa mihitsy izy nefa nilaza hoe avako no manompo azy ny tsy manompo ahy ka ndao ary indeha hifaly araka idera amin'ny analan'ity hira ity zaho sy ianao. Haleluia.